Torini ni lalao iny dia samy nanio ny fahitany azy ny mpilalao rotota ho an'ny zareo vahiny dia nambarany fa mahay baolina lavalava isika malagasy ho an'ny mpanazatra ny malagasy kosa raha tsy makamy dia nambarany fa mbola mipetraka olana fototra ho antsika ny abehan'ny vatana eo amin'ity taranja baolina lavalava ity. On a pu remarquer que le rugby malgache aujourd'hui était fait de vitesse, parce qu'ils vont très vite, et c'est des garçons qui sont très techniques. Et on voit le score, ça a été dur pour nous, très dur. C'était vraiment une belle équipe et un beau match. Tout le match pour les jeunes, mais c'est bien, c'est donné du plaisir, nous aussi. C'est compliqué parce qu'on a moins de rythme, mais on a fait le maximum. Le rugby malgache, pour toi, ça se résume si tu le résumes en quelques mots, c'est comment? C'est assez fantastique parce que c'est vrai qu'on ne s'aperçoit pas, on ne se rend pas compte de la mêlée du rugby ici à Madagascar. Et c'est génial parce que ça donne envie de transmettre un peu ce qu'on a appris nous. Donc on va essayer d'intervenir le plus possible, de tenir au courant et de faire des passerelles avec la France. Efa fahitantsika ihany izay manahirana atsika dia le resaka kokoa teo fa ny ratsorona zany hoe inona zavatra nomaninay zany a dia resaka défense fotsiny aloha hatreto satria séance d'entraînement natao a raha ny vokatra hita teo zany a dia ataontsika hoe any amin'ny 75% satria niady le bandy a nanao défense tsara fa na izany ary a raha vao tsy tafapetaka ambany a izay niseho matetika nisy kokoto roa telo a dia tsy sevitra fa tsy maintsy lasa izy. Mila mizatra aloha zany eo amin'le tourna ohatry zao hoe mba ahafahana mizatra an'le tourna reo hiakatsy eo amin'ny équipe nationale senior. Inona zao ny lesona azo tsoahana tamin'le fionanao anjareo anao manokana? Eo amin'le vatana aloha zany hita mihitsy tsy mitovy dia izay mihitsy zany ny tsapahan'ny entraîneuranay androany hoe vitanay ve le izy dia nanapirofo zany izay hoe efa nanomana dia ireny vokatsy.